La 4G Batelma vous présente Nivavo. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambavo. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchanao ni Vovo. Nandray fitenenana androany filohan'ny Repoblika Andrajoelina nandritra ny fivoriana iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika no mariany tamin'izany fa afaka 3 na 4 taona dia aleo tena arabary Madagasikara. Efa any am-pelantanan'ny CENI amin'izao fotoana izao ny vola ikarakarana ny fifidianana kominaly izay hototosaina ny 17 volana novambra ho avy izao raha nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Averina ho sokafana tsy ho elan'ny fahazahoan-dalana mitrandraka arenakibon-tany eto Madagasikara ho entitra ny fepetra-takiana amin'ny mpitrandraka manomboka izao indrindra ny fanarahana bokina ndraikitra. Taoren'ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay nitotosaina tany Ivatoliara ny sabotsy lasa teo dia nisy filoha ligy rezionaly izay isan'ny mpifidina nantona vaditany nitondra borofo fa nisy kolikoly nandritra io fifidianana io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Brésil avokoa ny mason'izao tontolo izao ankehitriny mitohy hatrany ny firehetana any an-toerana mitohy ihany koa ny fangatan'ny filoha breziliana Jair Bolsonaro ny fifonana avy any amin'ny filoha frantsay. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nandray fitenenana androany filoha Andrajoelina nandritra ny fivoriana iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika no mariany tamin'izany fa afaka 3 na 4 taona dia aleo tena arabary Madagasikara. Rarsona Andry. No mariany filoha Rajoelina Andry nandritra ny fandraisany fitenenana androany tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Afrika izay atao any Japon fa afaka 3 na 4 taona dia aleo tena arabary tanteraky Madagasikara. Personnellement, je me suis engagé à redonner l'accès à la santé à tous les Malagas sans exception. Mon équipe et moi-même avons travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions durables en réponse à tous les problèmes qui entravent le bien-être de la population. Voninahitra lehibe ho ahy ny ahafahako milaza manoloanantsika olo manan-kaja maro miatrika izao fivoriana iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izao fa izao sy ny mpiara-miasa amiko dia tsy mikely soroka amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'ireo olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Amiko ny fahafahana miatrika ny zava-misy marina any aminay toy ny anohanana ny valana retana ka hivadika ho asa mivaingana ho fanafanana izany no ampisandratra tsy ho elan'ny Madagasikara. Mahafaly ihany milaza amintsika manatrika eto fa efa manana pakiady matotra sy azo tanterana tsara i Madagasikara ankehitriny satria misy ny finiavana ato aminay. Voalohany amin'izany ny fanatsarana sy ny fanavaozana tanteraka ny sehatry ny fambolena. Afaka 3 na 4 taona farafahelany dia aleo tena arabary tanteraka i Madagasikara. Ampitomboana iray hetsy ny toerana azo ambolena vary ka 5 taona isaky ny hektara no vokatra azo farafahakeliny. Faharoa, hovokarina any an-toerana avokoa ireo karazan-tsakafo ilain'ny vahoaka malagasy, tanjona ny tsy hanafatra sakafo intsony. Atsangana ny orinasa manodina ny moringa sy ny spiruline ho azo hohanina avy hatrany, hanampy ny hery fanorenana amin'ny zaza malagasy ka ho tsinjaraina amin'izy ireo any an-tsekoly. Ary fahatelo farany dia misy ny tetikasa fiariana izay amatsim-bola ireo seha-pamokarana sy fiariana ahatonga ny malagasy aleo tena tanteraka. Tetikasa izay vatsiana volatra amin'ny 50 tapitrisa euro. Ny tanora no tena kendrena amin'ity tetikasa ity satria 700 ny vahoaka malagasy ankehitriny dia tanora avokoa. Mino aho fa afaka andresy ny tsy fanjarian-tsakafo isika rehetra mifanometanana amin'ny ady atao amin'izany. Mankasitraka anareo aho naharitra ny haino ahatra amin'ny farany. Ho ela velona ny vahoaka afrikanina vonona hiatrika ny fampandrosoana marina amin'izao vanim-potoana izao. Mais je suis convaincu qu'ensemble, en nous donnant les moyens de nos ambitions,
En unissant nos forces et notre détermination, nous pouvons vaincre la précarité en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Vive la santé et la résilience de tout le peuple africain. Marina fa ifarana rampitso zoma fa 30 aogositra ity tikady andian'ny fafito atao any Japon izy ity. Efa any am-piaratanany seny amin'izao fotoana izao ny vola ikarakarana ny fifidianana kominaly izay ho toto-saina ny fafito amby roapolo ny volana novambra ho avy izao raha ny fanambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ity androany ity Henri Flore. Kiondalana iray ahafahan'ny vahoaka malagasy misafidy izay tantana ny tanàna misy azy sy iankina ny fampandrosoana eny fotony ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tontosaina ny fafito amby roapolo ny volana novambra ho avy izao. Efa milamina avokoa ny teti-bola ahafahan'ny CENI manatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna raha ny fanazavan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Omaly ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia efa nakatao ny teti-bola ho ampiasain'ny CENI hiatrehana ny fifidianana kominaly amin'ny 27 novambra. Tsy tokony isintsony ny ahia ankehitriny ny amin'ny rosoana amin'izany fikarakarana ny fifidianana kominaly zany fa efa eo ampelatana ny CENI zao ny fanatanterahana azy ary ny imprimerie nationale koa izay ho raisy ny fanjakana tanana ny mikasika ny reo bulletin unique sy izay taratasy hafa ilainy ny CENI zany ka zany rehetra zany dia efa midika fa efa tena ao anatin'le fanomanana ny fifidianantsika tsy misy ahiatsony amin'iny efa tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta zany ny budget ho ampiasain'ny CENI. Raha tsy ahivana, volan'ny fanjakana malagasy madiodio no anatanterahana ny fifidianana kominaly izay ho tanterahana eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara ity. Fa kandida ho ben'ny tanàna iray no tonga nanatra ny antota taratasy filatsahako fidiana teny amin'ny nivon'ny OVEC Antananarivo renivohitra androany alakamisy. Araka izany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany moa izay fanaterana antota taratasy izay mampihoana rakontoary izao. Androany alakamisy 20 aogositra no misokatra ny fisoratana anarana ho amin'izay maniry ny latsaka ho ben'ny tanàna manerana Madagasikara. Misokatra manomboka androany ihany koa ny bureau OVEC manerana nosy komisiona mandray ireo antota taratasy ireo. Ho any tamin'ity andro fisokafana ity, platsaka hofidiana iray avy amin'ny antoko politika iray no tonga nanatitra ny taratasy filatsana hofidiana atao anatin'ny komina Andrenivohitra Antananarivo raha nitatitra avy teo anivon'ny OVEC. Ny nametraka antota taratasy dia raha ihany ny atretony eo amin'ny maire ary ny eo amin'ny conseiller dia mbola tsy misy. Izany hoe raisinay ny dossier ny candidat anankiray ary amenay 27 ora izy ameno ny dossier raha sanadrika tsy ampy ny dossier. Raha ampy moa ny dossier dia tonga dia amenay 27 ora izy. Raha tsy ampy ny dossier dia amenay 27 ora izy ameno ny dossier ary 720 ora aorianan'izay no amenay certificat d'enregistrement izy. Misokatra isan'andro manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva ny bureau OVEC ho fandraisana ny antota taratasy ny ireo platsaka hofidiana ben'ny tanàna hatramin'ny 12 septambra ho avy izao raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena dia mitohy ny fandraisana antanana amin'ny vatana izay ataon'ny fanjakana mahakasika ny fambolena sy ny indostria eto Madagasikara ho amafisana ny fitadiavana tsenam-barotra iraisam-pirenena. Michel Aronard zao. Isan'ny mampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanondranana entana ny amin'ny tsena iraisam-pirenena. 270 ny fanondranana entana ataon'ny Madagasikara no makany amin'ny tsena Europeanina. Vokatra lavanila kosa ny mbola mitana ny larina voalohany amin'ny vokatra ahondrana. Teboka maromaro anefa ny mila fanovana raha ny fanazavan'ny ministry ny varotra sy ny indostria. Isan'izany ny fitadiavana lalam-barotra mahomby amin'ny alalan'ny vokatra stratejika hafa. Fitadiavana sehatra hafa amin'ny vokatra stratejika tsy midika akory hoe tsy afapotsika amin'ny sehatra misy amin'izao fotoana fa ny tsenam-barotra iraisam-pirenena na ny fisokafana ny tsenam-barotra iraisam-pirenena no mametraka amin'izao fotoana izao hoe betsaka ny opportunité azontsika raisina ihany koa. Tsy voatery foana tsina hoe ilay vokatra final na produit fini no exportena fa ny Madagasikara zany dia afaka misokatra ihany koa amin'ny antsoina moa zany hoe chaîne de valeur régionale. Afaka tsika manodina ho ana industria hafa ohatra tsy hoe tsy fahafahafo amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana fa mila mivoatra ihany koa tsika amin'ny fitadiavana. Izay ilay fitadiavantsika zany ilay hoe sehatra stratejika vaovao aty amin'ny agroalimentaire, ny agribusiness na ny agroprocessing ny tena hitantsika amin'izay
fa eo ihany koa ny aty amin'ny sehatry ny Joma, aty amin'ny sehatry ny Filipina ihany koa izay mety ahitantsika tena hoe tsenam-barotra ngeza na aty amin'ny sehatra régional izany aty amin'ny panafricaine zany teo hoe fa miova ihany koa ny structure ny zone de libre-échange amin'izao fotoana aty amin'ny Afrika. Tetika saroa mazava eto Madagasikara no vatsiany vondrona Europeanina vola. Tetika saroa momba ny fambolena, ny afafi na ny appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives dans le centre de Madagascar, ary ny tetikasa momba ny fampiroboroboana ny fanondranana entana na ny PADEIR, programme d'appui au développement des exportations et à l'intégration régionale. C'est la continuation d'une coopération qui dure depuis presque 60 ans. Fitoizan'ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana izao, fiara-miasa izay efa teo amin'ny 80 taona teo. Ny tetikasa afafi centre dia miresaka kokoa amin'ny fampivoarana ny sehatra maro, tahaka ny fambolena fa ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampivoarana ny fampidiram-bola. Ny PADE kosa araka ny anarany dia ifantoka kokoa amin'ny fitadiavana lalam-barotra amin'ny tsena Europeana mazava ho azy, amin'ny alalan'ny fanamafisana indrindra ny fifampiresahana amin'ny sehatra tsy miankina. Totozy io marany io ny fifanaovan-tsony ny famatsim-bola nomeny ny vondrona Europeana ny fanjakana malagasy, famatsim-bola mitetina 8.7 miliara ariary ho an'ny afafi centre ary 7 miliara ariary kosa ho an'ny PADEIR. Fahaverina hosokafana tsy ho ela ny fahazahoan-dalana mitrandraka arena kibon-tany eto Madagasikara ho entitra ny fipetratakina amin'ny mpitrandraka manomboka izao, indrindra amin'ny fanarahana ny boky nandraikitra Yves Richard. Raha ny volana Jona 2024 no tombanana mirinana ny fanokafana ny fahazoan-dalana mitrandraka arena kibon-tany eto Madagasikara. Averina hosokafana tsy ho ela izany hoy ny ministry ny arena kibon-tany sy ny loharano-karena stratejika nandritra ny atrikasa fakakevitra momba ny sehatry ny fitrandrahana na ny tsena-kevitra nasionaly momba ny arena kibon-tany. Miandalana ny amoahany izany ka izao ny lisitra ireo fahazoan-dalana ivoaka tsy ho ela. 500 ny fahazoan-dalana ikaroka heverina avoaka. Dia 500 ihany koa mahakasika ny fahazoan-dalana ho an'ny mpitrandraka madinika ilay permis réservé aux petits exploitants ary 10 ny fahazoan-dalana hitrandraka. Inona no mahatonga an'izany reny dia marodrefy heverina hoe ametrahana an'ilay fomba amoahana permis, mety ho tratra io, mety tsy ho tratra io, arakarak'ilay lamina amoahana amin'ny permis zany, fa mba entina ampahafantarana ny rehetra hoe tsy ny 10,000 fangatahana no avoaka faraky ny fiteneny hoe misesy dia milama. Hoentitra ankilan'ny fipetratakina amin'ny mpitrandraka indrindra amin'ny fanarahana ny boky nandraikitra sy ny fanaraha-maso ny tambeny nandraikitra ary ny tondrotra anatin'ny politika ankapobeny fitondrana, isitrahan'ny vahoaka malagasy ny harem-pireneny. Ny zavatra tsy maintsy tandremantsika ao anatin'ny resaka famoahana amin'ny permis minier dia hoe mba tsy hisy tsony ny hoe permis minier omena olona na omena orinasa aman-taonany maro dia tsy miasa, tsy nanao ninina tany le olona, na ny faladitongony ary tsy tonga tany kanefa 10 taona 9 taona izy mitazona an'ilay permis minier. Iny moa ilay ataontsika hoe spéculation zany ao anatin'ilay izy. Ny permis rehetra izay avoaka zao dia voalohany tena tsy maintsy fantatra fa hitondra tombotsoa ho an'ny firenena sy ho an'ny faritra sy ho an'ny mpitrandraka izay ampiasa azy. Androany no tontosa tetsy amin'ny BCM mivato ny atrikasa fakan-kevitra momba ny sehatry ny fitrandrahana na ny tsenan-kevitra nasionaly momba ny arena kibon-tany izay nandraisana ny taraina sy ny sosikevitra ireo mpitrandraka narivony avy amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia trano 250 tafo norava ary fianakaviana 470 sy 200 tsy manan-kialofana vokatry ny famaizana ny tranga teny Anosibe Andrefana voalohany Maly. Tsy nisy ny ainana fohy sy ny naratra raha nitatitra azo. Mitondra fanampiana avy hatrany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina fanadina. Trano 250 tafo norava 100 vokatry ny famaizana ny tranga teny Anosibe Andrefana voalohany Maly tokony tamin'ny 7 ariva. Fandretana fotoan'ny tokantrano iray no nitarika ny firetana ka fotoana foana ny hitarany izany. Avy fito loaka
dia nanatitra zavatra tata amin'ilay épicerie kely ry amin'ny farany aloha ry ako a dia voaka vao a mbola tsy nahita ninina rehetra teo aloha za dia voaka vao amin'ilay épicerie kely a zay le raha matombo taiza kely iny vao niteny hoe mainy tranonay fotsiny ozy izy tsy niantso vonjeo izy dia avy avany a zany to dia nandeha namonjy an'ity zanako ty ako niditra tao tamin'ity tranonay ty ty neny zao ty kila be ty dia avy eo a niantso vonjeo mibataiko ny zanako dia niantso vonjeo be ako nitabataba tamin'ity party ty hoe vonjeo fa mainy trano iny zay le olona ray manotombo voavoaka fa le trano zany tokony tsy hitaka be zany le hafa raha ohatra hoe niantso vonjeo le mahay an'le trano voalohany. Nahatra ora ray no mihoatra ny fihezany sampana mpamonjy vona ny afo fiarabe enina sy mpamonjy vona 5 avy any tsara lalàna nosy vavaka sy andravoango ny farimbana tamin'izany isan'ny nahasarotra ny fifehezana ny afo ny toerana misy ny trano sy ny fahateren'ny lalana mifamezivezy. Aty anatin'le izy ny lalana miditra atyko tery de tery dia ny tomobilina moa zany tsy maintsy hoe mampiasa tuyau lavabe zany zay ao anatin'izay zavatra zay. Le izy koa moa trano azo mifaneritery kely dia zay zany mahatonga hoe mora ny fitaran'ny afo sady vavarivotra be koa le izy dia zay zany no tena olana amin'ny famonjena azy ny bouche d'incendie koa tena lavitra be koa dia zay zany no tena olana faharoa zay. Tafiakatra 470 ny fianakaviana tsy manan-kialofana vokatry ny fahamaizana nitondra fanampiana avy hatrany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana sosialy androany. Dia misy vary 40 lasaka ary misy voamaina 20 lasaka, vilia 50 sy 200, sotro koa ohatr'izay 50 sy 200, sio 70, vilany 70 ary firakotra 70 dia akanjo ambalina 5 saka zany kahie ho an'ny ankizy zany. Tompony andraikitra isan'ny tokony ihany koa ankoatr'izay no efa tonga teny an-toerana ary nandray ny andraiky ny tandrify azy toy ny BNJRC sy ny solombavambahoaka ny boribory-tany fa 4. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy mijanona amin'ny sekolim-panjakana ihany ny fanampiana sy ny tosika izay omeny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika ary fanofanana arak'asa fampisandrahaka ihany koa amin'ny sekoly tsy miankina mba ahafahana mahatratra ny tanjona iraisany Henri Florio. Tsy mijanona amin'ny sekolim-panjakana irery ihany ny fampiroboroboana ny fampianarana ara-teknika iantsoroa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa misandrahaka ihany koa eo amin'ireo sehatra tsy miankina. Tanjona iray lehibe iandreketan'ny ministera ny hanatsarana tontolon'ny fanabeazana eto amintsika indrindra fa ireo ivon-toeram-pampiofanana ara-teknika misy eto amintsika izay. Ministera fampianarana fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak'asa dia mampirisika tokoa an'ireo ivon-toeram-piofana ataontsika hoe tsy miankina ifandrimbona indrindrandrindra raha mahitsika amin'izao fotoana fa manana andraikitra lehibe amin'ny politika mpanjakana ankehitriny ny fampianarana teknika dia maro ireo ivon-toerana tsy miankina izay miara-miasa amin'ny fanjakana tiako tena amin'izany hoe sekoly mpanjakana miara-manatotosa ireo programan'asa izay tsy maintsy tratrarina amin'izao fotoana izao. Amin'ireo sekoly tsy miankina miandraikitra zava-dehibe ny fampiroboroboana ny fampianarana ara-teknika ka ilaina ny fanampiana ireo tanora. Dia androany moa misy an'ilay proclamation tanora hitanareo maro zao ary nanantenany zareo zahay hoe zay manana nao tsara aminareo hiezaka zahay hitady asa aminareo amin'izay va misy fidiram-bola zany andantatrano dia au moins ils deviennent indépendants financièrement. Nisy androany ny famoahana ny andiany lafatra ny arahany ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa niaraka tamin'ny sekoly tsy miankina iray eto an-drenivohitra ireo mpianatra navita fiofanana ireto mpianatra ireto izay navoaka ny sampam-pianarana maro samihafa. Fantotosaina androany tetsy amin'ny Amphidex Ankatso ny hetsika fanomezam-boninahitra Nelson Mandela tamin'ity taona ity. Lohahevitra ny safidiana tamin'ny izany fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiovaovany toetry ny andro. Angelo Toljanary. Ny 20 Jolay no andro iraisam-pirenena natokana hatsiarovana ny Nelson Mandela. Androany nisy ny hetsika izay nokanakareana teny amin'ny Université n'Antananarivo mba ho fanomezam-boninahitra ny andro na hafatesany. Hetsika izay fiara-miasa teo amin'ny masivony Afrika Atsimo, ny solon-tena ny firenena mikambana ary ny Université n'Antananarivo. Lohahevitra ny voizina tao amin'izany ny vahaolona makasika ny fiovaovan'ny toetrandro,
sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Antony ny safidianana io loha-hevitra io, ny loza mety atao amin'ny tany izay vinavinaina tsy haharitra rivotaona vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana. Nisy ny asa fanadiovana ny faritry ny Université Anagato sy ny manodidina izay niarahana ireo mpianatra sy ny fikambanana miara-miasa eo anivon'ity université ity. Raha ny finiavany koa dia momba ny fanatsarana ny fiaina ao anatin'izany rehefa katrotoloaina ao anatin'ny resaka ara-sosialy. Eto Katsony nataony célébration Mandela Day satria université amin'ny université anazy milantsa mibavy ny resaka fahalalana ary ny université amin'ny université azy koa no afaka mitondra ny hevitra indrindra momba resaka fanatsarana fiainana zany fa amin'ny resaka tontolo iainana koa mazava. Mitoetrany ny fiara-miasa eo ny Masiviny Afrika Atsimo sy ny Université Antananarivo. Fiara-miasa izay antsoina hoe Mandela Projet ary iompana betsaka amin'ny resaka sosialy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny raharaha ady tany any Nosy Belleville. Eo ihany koa ny andraisantsika vahiny izay avy amin'ny PRKS ankady fotsy rehefa avy eo ary. We love chocolate. Bonus? Bonus? Yeah! Bonus méga no azonao miaraka amin'ny M-Voly. Mahazo bonus méga 10 isanjato be zao isaka mividy tolotra leçon sy telo maneta amin'ny M-Voly ianao. Tsindrio ny dièse sans étoile un dièse. M-Voly, tsotra, aingana, azo antoka. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. لما بيك مرنج تسميتي رفيسن ماتيز بيك إساناندرو Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Very eto amin'ny fampalalam-baovao isika fa mahakasika ny fampianana ny fanafarana vary indray ny fanadadiana
entin'ny agence capsule miaraka amin'ny Cool TV FM aminao amin'ny ity androany ity ny antsipirin'izay izay entin'ny kezia rabeny manana. Araka ny hevitrao, inona ny tokony atao mba hampihenana ny fanafarana vary? Io no fanontaniana napetraka ny agence capsule niarana tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena 700 20 taona no miakatra ny 20 sy 7 ny volana aogositra lasa teo. Raha ny valin'ny fanadiadiana 150 isanjaton'ireo olona nanontaniana no nilaza fa tokony ampitomboana ny tany ambolena vary. Ny 150 isanjato kosa no namaly fa tokony hatsarana ny teknika ampambolena. Ary ny 700 no nilaza fa tokony hovaina ny sakafo fa tsy vary foana. Mba hahafahana mampihena ny fanafarana vary, mila entanina ny vahoaka ity fambolena raha ny fanazavana ity paeta Eokarena ity. Mila miezaka tsika, mila mamboly isika zany, la production, c'est ça la seule solution. Izay ihany no tena vahaolana indrindra ahafahantsika manarina zany ny resaka fanafarana vary. Izay le tanjonsika satria hoe io ny foto-tsakafontsika zany. Dia ahoana ny fomba hanetanana ny olona zany mba ahafahany miditra sy ho tia tsikelikely amin'ny resaka fambolena sy fiompiana io, surtout moa amin'ny resaka le hoe fanafarana vary zany. Ampianarina ny olona zany hoe tsy misy afa-tsy ny fambolena ihany dia mahavita tena ara-tsakafo tsikelikely tsika rehefa manaraka amin'izay zavatra izay. Ankoatran'izay, tafiditra ao anatin'ny velirano ny fanaovan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny vahoaka ihany koa ny hanafoana ny tsy fanjiri-tsakafo eto Madagasikara. No amamfisiny izany, nandritra ny fandraisana fitenenana nataony tany Tokyo, Japon, ao anatin'ny fivoriana iraisam-pirenena hiadina amin'ny tsy fanjiri-tsakafo aty Afrika. Fa tany manantompo titresy borne ao Nosy Elville izay bodonina andian'olona efa namoahany fitsarana didy fanesorana ary mbola tsy nampiarina izay didy izay hatramin'ny izao noho ny fisian'ny olona milaza fo mpitondra fanjakana manakana izany rarsona. Tany manantompo titre borne antsoina hoe non-liqué izay efa nahazo taratasy fanamariana matompony tany, certificat d'immatriculation et de situation juridique, navoaka ny sampandrarany fananany tany ao Nosy Elville amin'ny soratra amin'ny Berasozaka, izay andoavan'ny tompony etra ara-dalàna misy andian'olona ambodo efa ny taonany maro, izay milaza fa ny fanjakana nametraka azy ireo teo. Avy tany Antanandava misy ny fiantsoana ny fiaramanidiny reto olona reto, no misy mpanao politika namindra teto amin'ity tany mana ny topo ity. Tany io dia efa nanomboka tamin'ny taona 4 io moa dia atao aorianan'ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fanjakana tamin'ny anitarana ny aéroport Nosy Be. Tamin'ny fanatanterahana izany fanapahan-kevitra izany dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra tao anivon'ny Adema ny hanala ireo olona izay mipetraka tamin'ny tany. Tamin'izany fotoana izany nefa no nisy fioharam-pefy nataona olom-panjakana tany an-toerana tamin'ny famondrana ireo olona izay nesoriny Adema ireo teo amin'ny tanin'ny Andriamatoa Berasozaka. Ka tao aorianan'izay voatery izy nitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana mba ahafahany mahazo didy manala ireo olona izay niditra keriny teo amin'ny taniny sy nanao fotodrafitrasa tsy ara-dalàna teo. Amin'izao fotoana izao anefa, rehefa nitory tany amin'ny fitsarana ny tompon'ity tany ity, dia namoahany fitsarana didy ho fanesorany ireo mponina na ny merary ny tompony. Mandraka ankehitriny anefa dia tsy mety tanteraka ny fampiarana io didy navoaka ny fitsarana io, ka mahatonga ny tompony manao antsoavo ho an'ny mpitondra ankehitriny. Hijery akaiky ity raharaha tany misy mibodo ao Nosy Elville Antanambao fa sainy ity. Ankehitriny dia efa misy didy raikitra ihany koa izay any am-pelatanany izay navoakan'ny tribunal de référé tao Nosy Be. Misy ny ordonnance navoakan'ny fitsarana izay mandidy manala ireo olona ireo. Taty aoriana ihany koa tamin'ny taona 2014 dia mbola miverina teny anivon'ny fitsarana ihany koa izy nangataka ny mba hanokafana toerana raha toa ka mity satria nanamsarotra tokoa ny fanatanterahana ny didim-pitsarana raikitra izay tany am-pelatanany ary nahazo rariny tamin'izany izy. Mampalahelo anefa dia tsy tanteraka mihitsy io didim-pitsarana io mandraka ankehitriny ary mbola mitombo ny fidirana ankeriny eo amin'ny tany. Isan'ny nanaitra ny mpanara-baovao tany an-toerana ka mahatonga azy ireo iantso ny tompony andraikitra mahefy hijery akaiky ity raharaha ity. Ny fanapahan-kevitra niraisin'ny fitsarana tany an-toerana ny talata 9 Aogositra ny nampidirana amponja ny senatera teo aloha Joseph Hollande izay voaroroy ho mpitarika ireo andian'olona ambody tany reto. Nefa ny alarobia 7 Aogositra ihany dia efa navoaka ny fitsarana ny an-toerana amponja ny tenany.
tsy ny an'ny Osbiel Ville ihany no misy tranga toy izao fibodoana tanin'olona. Izay mazana nisy mpanao politika trano nampirisika ireo body tanin'olona fa amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ny fampiarana ny didim-pitsarana nefa ny fototra lehibe amin'ny fametrahana ny tany tandalana sy fanjakana mahefa. Fa mahakasika izay tontolon'ny tany izay hatrany dia ho tanterahana Rampido Zoma fa 30 volana aogositra eny Anosy. Ny varavarana misokatra andian'ny faharoa izay karakarain'ny sapatra raha ny fananantany sy ny fandrefesa-tany gaitao Andriasilavo. Misy ny lesoko amin'ny fampahafantarana ny mpanjifa ny asa miandra ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany. Araka izany, nisy ny ezaka natao ahafahana mampafantatra ny vahoaka ny asa sy ny tokony ataon'ny mpanjifa raha misy ny taratasy ho karakaraina. Ohatra amin'izany, ny fanatanterahana varavarana misokatra izay roso amin'ny andian'ny faharoa natokana ho an'ny rehetra. Tanjona ny famerenana indray ny fatokisany eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany. Ny loha hevitrintsika moa amin'ity fahandian'ny faharoa ity dia ny hoe ny famondrana tany sy ny fanavahana tany dia afaka tonga ny olona rehetra izay manana sosikevitra arak'ilay voalaza teo. Fa ny zava-dehibe ihany koa anatin'ilay izy dia hoe mba hahafahanay aty amin'ny fanjakana manana hevitra hanatsarana an'ilay izy izay hoentin'ireo olona ireo aty aminay. Araka ny voalaza teo moa dia hoe vonona izay ny aino ary vonona koa izay mba hijery hoe hatraiza ny tena fahafapo amin'ny vahoaka amin'ny asa izay atao satria anitsiana ihany koa eo anelanelan eo. Ny zavatra tena mila tsindriana dia ny hoe misy efa mitady kalitao ambony ny vahoaka dia tsy afaka nijanona amina toerana anankiray izay fa tsy maintsy manaraka an'izay etaeta izay. Izay ny hoe fotoana ifampiresahana sy fifanankalozan-kevitra. Varavarana misokatra izay tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny fitantanana ny fananantany eto Madagasikara, ny mangarahara sy ny fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa ho an'ny vahoaka sy ny fanomezana fahafampo azy ireo. Tanjona ihany koa raha ny fanazavana ny ady amin'ireo mpanera. Ady goavana amin'izany ihany koa ny ady amin'ireo ataontsika hoe mpanera na ireo mpanelanelana satria ny fanatanterana izao varavarana misokatra sy fifanantonana amin'ny mpanjifa mivantana izao dia mba hametrahanay indray ny fitokisan'ny mpanjifa na ny fitokisan'ny vahoaka zany aminay izay mpiasa eo anivon'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany izay ka ataonay fanao isam-bolana zany izy io dia iova arak'izay takiany vahoaka zany ny lohahevitra izay ataonay eo. Ny Zoma faha 24 ny volana Jolay lasa teo natao ny andehan'ny voalohany. Rapito Zoma faha 30 ny volana Aogositra kosa no tanterahana eny amin'ny domaine Anosy ny varavarana misokatra andehan'ny faharoa. Fiaonana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny sampandraraha amin'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany izay ezahana atao isaky ny Zoma farany volana. Manambahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity tsy izany fandriamatora Danoara Julien izay tompona andraikitra avy ao anivon'ny PRKS Ankady fotsy miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-an'ny Cool TV amin'ity alina ity. Inona ary ny zava-bavao entinareo avy amin'ny PRKS Ankady fotsy? Dia faly miarabanao sy ny olona ny tokantrano tsirairay avy ny PRKS Ankady fotsy. Ny PRKS Ankady fotsy dia manomana fanadinam-panjakana indray amin'izao fotoana izao. Ka ny voalohany amin'izany dia ny gendarme zany. Ny gendarme izay manana niveau baka no afaka manao zany gendarme zany. Ka lahy na vavy dia afaka manomatena no hoany zany ho gendarme izany. Ny fanadinam-panjakana dia amin'ny 23 novembre ho avy zao. Fa ny fanaterana ny dossier kosa ny farafatarana dia 23 octobre. Zany hoe zao dia efa afaka manatitra dossier zany zay ho gendarme dia mifarana 23 octobre. Fidiranao amin'ny PRKS ho an'ny gendarme dia amin'ny 2 septembre ho avy zao ka roa volana sy tapany no anomanana an'izany hatramin'ny 16 novembre. Ankoatran'iny hoe niveau baka ny teneninao teo fa zay moa ny zava-dehibe zava-baovao ho tamin'ity fanadinana gendarmerie ity hoe niakatra niveau baka inona fepetra ankoatran'izay? Ny fepetra dia hoe ho an'ny lehilahy mpiadina aloha zany dia 20 ka hatrany amin'ny 30 taona dia mirefy 2 metatra sy 7 amby enimpolo. Ho an'ny vehivavy indray kosa
dia 20 ka hatrany 20 taona ka mirefy 2 metatra sy 3 zay zany ny fepetra arahana amin'ity gendarme ty. Dia inona koa mbola misy ankoatran'izay hoe fanomanana amin'ny fidirana ho zandary zay? Ao koa zany mbola misy ny inspecteur d'état betsaka manko no tsy naharaka an'le fidirana tamin'ny voalohany fa hoe zao vao afaka maka congé ray volana dia mbola mandray zany ny précaisse amin'ireo inspecteur d'état ireo. Ao koa zany ny ACMIL académie militaire zany mbola mandray koa zany ny précaisse raté mbola iomana ho amin'izany académie militaire zany ianao. Fa manarak'izay koa dia ny avocat zay zany manomana fanadinan'ny avocat dia ny miaraka amin'ny magistrat ary farany dia misy ny planificateur zay mbola mariska anomana an'izany fanadinana zany dia mbola mandray ihany koa zany ny précaisse ao akady fotsy. Rehefa misy zavatra atao moa dia tsy maintsy misy ny lesoka foana. Inona ny hoe zava-baovao sy zavatra hoe anarenanareo ny lesoka tamin'ny hoe zavatra efa hitanareo tamin'ny fampianarana nataonareo hatrizay? Ny zavatra hitanay zany dia lesoka dia eo amin'ny taranja frantsay. Français zany ambany dia ambany zany nireo faripahay zany ny ankizy hiatrika an'izany fanadinana rehetra zany eo amin'ny ivon'ny fanjakana. Ka ny eo aminay zany ny matière anankiray ohatran'ny hoe le frantsay zao zany zao dia olona mpampianatra 3 no mampianatra frantsay ao amin'ny précaisse. Misy anankiroa menada dia ny tenako ny fahatelo satria mafisina dia mafisina zany ny taranja frantsay zany. Ary zay indrindra mampiavaka ny ao amin'ny précaisse indraindray olona 2 amin'ny taranja anankiray ary rehefa hita fa tena lesoka moa zany dia olona anankitelo dia samy mampita an'izany traikefa an'izany avokoa amin'ny ankizy. Aiza maro moa tena hitanana ny hoe précaisse akady fotsy ankoatran'ny hoe akady fotsy? Ny précaisse akady fotsy dia eo ambanin'ny shell dia eo ambonin'ny hectare raha vaty tamena ianao ary tena eo akaiky ny centre de santé manampisoa mihitsy misy soratra hoe précaisse ngizabe sady misy banderole zany eo amin'ny ivelany eo. Ny téléphone nazahoanan'ny précaisse akady fotsy dia ny 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05. Ny amaranantsika anazy afaka amafisinao ve ny zavatra hoe le zava-baovao sy zavatra ataonareo amin'izao fotoana zao? Ny zava-baovao zany zao tena horaisina dia ny momba ny gendarme 1200 mahery any hoany zany no horaisina ho zandary ka miazaka zay ianao anomana zany fanadinam-panjakana zany raha te mba ho tonga zany ho zandarma izany dia le valana mafisina teo hoe mpampianatra anankitelo no mampianatra frantsay amin'ny gendarme. Fa ao koa nefa ny inspecteur d'état mbola mandray izay amin'ity volany ity satria betsaka no nangataka an'izany hoe hiditra ao zany kanefa no ny asa mandraraha dia tsy afaka. Dia ao koa zany ny ACMIL mbola mandray koa zahay ny avocat dia manomana koa zahay dia ny miaraka amin'ny magistrat ary ny farany dia planificateur. Ka raha ohatra ianao mba te hanova ny fiainanao dia vonona ny précaisse ameny tsara indrindra ho anao. Ankahitrany ianao nitaonareo fanazavanareo mahakasika an'izay fampianarana ataonareo zay? Zay ny amin'iny fa tokony ho faritana ifanaraka amin'ny lalàna misy ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara. Hoy ny fanazavahan'ireo mpisehatra nandritra ny andro natokana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana aty Afrika tamin'ity androany ity. Mampiona rakotoarso. Isan'ny fitsaboana mbola manana ny toerany aty Afrika ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fomba nentim-paharazana. Isan'izany ihany koa ny eto Madagasikara. Ezaka mila tao anefa ny fampanarana izany amin'ny lalàna misy, isorohana ny gaboraraka eo amin'ity sehatra ity sy ho fanomezan-danja ary fampiarana izany amin'ny fitsaboana vahiny raha ny fanazavana azo. Manana toerany foana ny fitsaboana nentim-paharazana satria zany teny hoe talohan'le tany amin'ny fahavazana tany amin'ny fanjanahantany io ny fitsaboana gasy na itsika rehetra manatrika eto zao dia tsisy miteny hoe tsy nevoka rafikininy fa fitsaboana nentim-paharazana le zany fa manana plasy zany izy fa tokony hoe faritana fotsiny hoe hatraizany eto dia hatraizany eto fa misy famenona foana zany amin'ny fomba fitsaboana roa io. Dia izay famaritana zay zany zava-dehibe satria misy koa ny lalàna etsy andany. Mahatratra 730 ankehitriny ireo mpisehatra ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana manerana Madagasikara. Isan'ny dingana lehibe entimana tsara sy mampivoatra izany ny fanisana azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Le fanisana ny mpitsabo nentim-paharazana moa dia anisan'ny andraikitra voalohany napetraky ny
komiti ombonana zay napetraky ny ministera amin'ny fahasalamana tamin'ny taona 1997 tany hoany mba amolavola ny lalàna entiny fe an'ity fitsabona nentim-paharazana ity eto Madagasikara. Anisan'ny voalohany amin'izay zany ny fanisana mpitsabo nentim-paharazana izay iara-miasa amin'ny fokotany izay misy an'ilay mpitsabo nentim-paharazana sy ny lehibe ny tompo-pahasalamana fototra na ny chef CSB eran'ny Madagasikara satria misy taratasy fanadiadina zany amena n'ilay mpitsabo nentim-paharazana entiny amarininy any amin'ny fokotany na ny chef CSB ho marina hoe tena mpanao azy tokoa le olona. Androany no nankalazana ny andro natokana ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana aty Afrika na namarika izany ihany koa ireo mpisehatra rehetra teto Antananarivo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tao aorianan'ny fifidianana izay filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay nitotosaina tany Ifaty Toliara ny sabotsy lasa teo dia nisy filohan'ny ligue régionaly izay isan'ny mpifidy nanantona vatany mitondra porofo fa nisy kolokolo nandritry iny fifidianana iny Rarsona Andry. Ny 20 aogositra lasa teo dia nisy filohan'ny ligue régionale ny baolina kitra izay isan'ny mpifidy tany Ifaty Toliara miisa 2 nanantona vatany mitondra porofo fa nisy ny kolokolo nandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny federasiona ny baolina kitra malagasy no tontosaina tany Ifaty Toliara ny sabotsy fa 14 aogositra lasa teo. Antso tamin'ny alalan'ny finday sy fifanakalozana semeso ny porofo no entin'ireo filohana ligue régionale ny baolina kitra ireo tany amin'ny vaditany. Raha tsy ahivina, i Raoul Arzaka Rebekuto ny lany nandritra io fifidianana filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny tontosaina tany Ifaty Toliara io. Vato miisa 512 no azo nandritra ny fihodinana faharoa. Hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kultivy FM matrano ny toy raha ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanoto ni fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.